Ikarakaran'Andriamanitra anao ao anatin'izao fotoan'izao raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Tiaka sitraka anao manokana izay ny amin'ny fitiavana sy famindram-po, ny amin'ny fahasoavana izay esanao mahery amin'ny fiainanay, mbola itenenanao aminay. Misaotra na mbola mandre teny foana izahay isan'andro. Sy mijanona ianao maniraka mpanompo maro samihafa hitondra teny fiainana ho anay. Dia aoka ireny teny ireny androany indray ho aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy ho an'ny tompo. Miangavy ianao ahazo toerana. Sekoly Fanasitranana androany. Eo le fanasitranana ny fiainam-panahintsika foana ao daholo ny miainga ny zavatra rehetra. Ny komanda fanafahana sy ny zavatra rehetra ilain'ny olona momba ny fiainana dia miainga ao amin'ny ara-panahy avokoa. Raha tiantsika ho fantatra dia misy tontolo ara-panahy no mifehy ty hita maso ty. Dia noho izany ianao tsy possible hoe hiaina amin'ny sainao be fotsiny eto ambonin'ny tany, fa mila ianao tena mifikitra amin'Andriamanitra tsara, miombona amin'Andriamanitra tsara, dia mampiasa amin'ny fonao hifanaraka amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Ndao tsika hijery atao anaty Baiboly ao anatin'ny inona ny zavatra tokony hositranina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ny tena marary ianao tsy ilay manay ny tena misy fivitosana ato. Ametra tanana kely telo pastera. Pastera afaka mba miona kely ve fa misy zavatra tianao tantaraina. Dia matetika io zavatra tianao tantaraina io dia ilay zavatra mitrangy ety ivelany. Ohatry ny hoe korotana ny tokantrano, marary ny tongotra, ny loha, zavatra eto an-tany. Be dia be ny zavatra mitrangy eto ambonin'ny tany mitady aketraka sy akivy ny fiainan'ny olona. Fa zao ndao tsika hijery hoe inona ny zavatra tokony hositranina eo amin'ny fiainanao dia mety ny zavatra rehetra. Ny fiainana sy ny fandalovantsika eto ambonin'ity tany ity dia ilana zotom-po. Raha tianao ny ahita ny tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao, ny ahita ny herin'Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny fiainanao, ny fanatrehan'Andriamanitra, dia zao amin'ny antom-pisianao sy ny ilan'Andriamanitra anao eto ambonin'ity tany ity, ny amin'ireo teny fikasana rehetra nomen'Andriamanitra antsika eto amin'ity tany ity dia mila inona? Militsika zotom-po. Izany hoe zotom-po, aiza ny ametrantsika an'ilay zotom-po? Zotom-po ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Zotom-po amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy vitantsika na ny asa fanompoantsika, nareo karazana vina napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ato anaty ato, ny amin'ny zavatra efa niteneniny hoe ianao io hony dia olona anankiray tena ho ampiasain'Andriamanitra sy ho fantsona mahery eo am-pelantanany, ho kanota ny orotoro ny herin'ny faharatsiana ary ho antsoin'Andriamanitra merina ny maro ao ambala. Tsy haiko ina daholo le teny fikasana efa tena raha jerena ilay izy tena mihoapapana hoe ianao io hony ho avy ny andro. Andraso ataoko mba tiako hoe ilay zavatra mahafinaritra anao mihitsy no teneniko. Ho avy ny andro vao mijoro fotsiny dia manjavona tsy hita amin'ny fahavalo. Zany hoe ilay teny fikasana zany misavovona be tena zao no lazay mpaminany anina, zao no lazay mpaminany anina, zao ndray koa no lazay ny Baiboly hitako. Tsara daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny hery fa ny zavatra anankiray ananantsika hery hitahiry ny fanompoantsika ho tonga lafatra sy ankasitran'Andriamanitra ary alalan'i Jesosy antsika amin'ny fotoana iverenany dia tsy miankina amin'ny kalitao an'ny teny fikasana voaraintsika avy aminy mampifaly ny fontsika, fa ao anatiny fiainam-piombonana misy eo amintsika sy Andriamanitra ihany. Tena sarotra no mamita niraka sy ny vilana napetraka Andriamanitra ao anatinao raha tsy manana korazy ianao. Satria ny korazy dia azo faritana amin'ilay teny tokana hoe hery mampijoro avy amin'Andriamanitra, omeny fanahy masina anao avy amin'ny teny fanambarana mampahery anao mandresy ny ao anatinao ireo atao hoe tahotra
tebiteby sy fanahy hafa rehetra mitady tsy hampandroso anao. Resin'le révélation avy amin'ny fanamasina, ny herin'ny tahotra sy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao mitady hampangorohoro anao. Zany no mahatsara ny fananantsika fiombonana miteny ny tenin'Andriamanitra. Mihoatra lavitra no ny fanantenantsika ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Misy tranga mampatahotra, misy fanoherana mampiororo entin'ny fiainana, misy ady mitady andreraka ny fo. Fa zao velombelomony fanamasina sy ny tenin'Andriamanitra ny ao anatinao amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanamasina révélation velona. Tena omeny fanamasina révélation velona ianao. Ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra dia tsy tonga fiainanao anatin'ny olona raha tsy nandray fanambarana avy amin'ny fanamasina avy amin'ny teny izay voaray ny olona anankiray. Révélation. Azadiny fa tsy hoe rehefa miteny sy manambara ny fikasananao Andriamanitra dia tadidio ho amorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Efa voaraiko izay ny teny fikasana noho izany mora ny zavatra rehetra, tsisy nininona intsony fa tonga dia milamina zany. Naveriko amintsika mandrakariva fa raha misy ny olona nandray teny fikasana sady voasedra talohan'ny nanomezana teny fikasana azy dia Abrahama sy Isaka zanany. Amin'ny Genesis 3:20 efa mivakiko foana fa mbola ho averiko indray. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehova ho an'ny vadiny satria mombo Rebeka, ary nenon'i Jehova ny fangatany dia nanananaka Rebeka vadiny. Raha misy ny olona tsy tokony mila hoentina mamavaka intsony no vokatra hitrangy eo amin'ny fiainany ity Isaka ity. Satria sady natao fanaritra teny an-tendrombohitra, nanaiky ny rainy ho fantsona izahana toetra ny finoany Abrahama sy nijerevana ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ny Abrahama. Dia teo koa jereo tsara fa Andriamanitra mihitsy no ninina tamin'ny tenany hoe manomboko izao dia tena za mihitsy ninina amin'ny tenako forain'ny firenena maro ianao, ary amin'ny alalan'io Isaka zanakao io ny tehinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra ninina tamin'ny tenany. Fa rehefa nanambady Isaka, tokony tonga dia terabitro. Fa tsy nataon'Andriamanitra tanteraka ilay izy raha tsy mivavaka. Mahafantatra an'izay ilay izy. Tsisy teny fikasana mitranga ho azy zany. Tsisy teny fikasana kalazaina fotsiny hoe aleloia fa normal amin'izay. Tsy azontsika anamarina tena sy hiafenana amin'ny faharatsiana misy ara-piombonana misy eo amintsika sy Andriamanitra. Ny asa fanompoana ataontsika. Ny asa fanompoana ataontsika sy ny teny fikasana voaraintsika. Ny teny mahafinaritra renesitsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao zao mety misy tenin'Andriamanitra tonga eto hoe manitsy ianao ilay teny hoe raha ianao no manetry tena dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra mampitombo fahasoavana ho amin'ny manetry tena izy. Tenao nefa zany maniry ny tombon'ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao. Mientanentana mihitsy ianao hoe azoko le sekret fa tsy maintsy manetry tena. Fa zao ianao nefa manana toetra mbola miady mba hahatonga anao hanetry tena. Isaky metsika tena mahafinaritra be zany teny fikasana miafina ambadiky ny fanetretena zany. Misy fisandratana amin'ny fanetretena, mampitombo fahasoavana amin'ny fanetretena, manakaiky foan'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Nefa rehefa mitranga le zavatra atrenao andavanandro eo amin'ilay tontolo tsy lavitra fa iarahanao miaina eo amin'ny fiainatokantranonao dia mivoaka ihany fa tsy mahay manetry tena ianao. Dia ina ny andrasan'Andriamanitra aminao? Tsy tonga dia tonga ao anatinao ilay izy. Atoroko anareo mihitsy ilay izy. Tsy tonga ianao dia manetry tena androany raha mangetaeta ny hanetry tena fa ho etao mambavaka ilay izy. Raha vao manomboka lasa sujet de prière anao ilay izy dia hitan'Andriamanitra fa mahafeno fepetra takian'Andriamanitra anehoanao eo anatrehany fa tonga fanirinao ny hanetry tena. Ohatr'izay mihitsy koa Isaka mombo Rebeka, mandra-pahatonga tao am-pony Isaka ny faniriana anananaka ka naniraka ny lohalika ny forotra angataka an'izany avy amin'i Jehova. Nefa ny teny fikasana azony ho rain'ny firenena maro izy, avy aminy hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary maro tahaka ny fasika sy ny kitana ny taranany.
io teny fikasana io na ny teny mpahamarina voaraintsika avy amin'Andriamanitra na toy inona fahatsarana zany teny fikasana zany dia Andriamanitra miandry antsika eo amin'ny toerana anankiray mampiasa ny etapotsika anaforotra ny loalikitsika eo anatrehany maneho fa tsika d'accord amin'izany zavatra teneniny zany. Zavatra tokana zany no ahitan'Andriamanitra hoe ianao d'accord. Rehefa maninona ianao? Rehefa mivavaka. Mino fa namasina androany fa be dia be ny zavatra hositranony eo amin'ny fiainanay. Indray zay manam-paniriana ny te hita soa avy aminao, te hita ny fahatsarana miasa eo amin'ny fiainanay. Kanefa tediavinay ho adino fa tsy hoe rehefa miteny sy manambara ny fikasana eo amin'ny fiainanay ianao dia mora avokoa sy ho am'raina ny zavatra rehetra. Fa nohatra amin'izany ny zava-misy satria arakaraka ny mahalehibe ny anjara voatendry ny mamafy ny fanoherana sy ny ady lalovana eo amin'ny fiainana maha-kristianina anao. Ny antoka ho antsika tsy hoe tsy misy ny ady atrehana fa ny hoe eo ny fanatrehany. Tadio fa eo ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe tsy misy ny ady atrehanao rehefa nandray teny fikasana sy nandray teny mpahamarinana avy amin'Andriamanitra ianao. Mila velona ao anatinao nitoky sy antoka fotsiny fa eo ny fanatrehany ary eo akaikinao sy miaraka aminao isan'andro izy. Tsaroa fa Andriamanitra tsy miteny aminao hoe mandao anao izy fa eo mandrakariva izy. Zao zany ny anjarantsika voalohany. Ninona mafy ny ady atrehanao eo amin'ny fiaina sy ny zavatra mitranga lalovanao na problème reny mantsy zavatra tony devoly hita maso isariana ny saina sy ny fomam-panahintsika tsy fantoka amin'Andriamanitra. Fa omeko anao ny secret mandalo an'izany daholo ny olona na ity lehilahy mampahery eto anoloanao ity anio azy dia mandalo an'izany avokoa ny olombelona rehetra. Fa zao ny secret omeko anao androany. Aza mifantoka amin'ny zavatra hita maso fa mandehana mifantoka amin'izay nolazain'Andriamanitra. Tsaroa fa Andriamanitra tsy niteny taminao hoe mandao anao izy. Inona lazaina? Indro momba anao mandrakariva. Ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao Matthieu 7:20. Dia amin'ny Hébreu 10:15. Dia jereo tsara ny zavatra mitranga ao. Inona ny voalaza ao? Hébreu 3:15. Tena ny teny Andriamanitra ozy izy aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo, mianina amin'izay anananareo fa hoy izy za tsy andao mihitsy na hafoy anao akory. Zany hoe maheo azy ny mahatonga anao hisitraka ny zavatra rehetra fa aza mametraka amin'ny fifatoanao any amin'ny fitiavana an'izay zavatra ilainao. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, miova zany ny toe-tsaina. Ary be dia be ny kristianina voa mitady an'Andriamanitra fa ny fitiavan'andravola koa tsy adino. Fosy Andriamanitra mianina amin'izay ananana. Fa zao manana fahatsapana, zay ny tian'Andriamanitra ho tenenina, manana ny fahatsapana ny tsy fandozako anao sy ny tsy fahafozako anao ho mihoatra lavitra noho izay zavatra ilainao. Satria raha voatia ny zavatra ilainao ianao fa tsy eo amin'Andriamanitra ny fonao dia manjary absent, tsy renao ny fisian'ny présenceny fa mifantoka sy migérer faux problème ianao. Ry kristianina avako malalako hiditra lalandalako kotsika eo anatina fanambarana mahafinaritra be anasitrana izay tokony hositranina raha toe-po ao anatintsika mba tsy handiso ny fifatohantsika fa hifantoka amin'Andriamanitra tanteraka ataovy amenna tsara. Mila fantatrao ty teny ty fa rehefa misokatra amin'ny Baiboly ka mandinika tsara ny teny fiainanao anatiny ianao mifandray amin'Andriamanitra ao anatina révélation mahafinaritra be tena miaino ny fanamasina hoe mba mitenenina amiko ny sitraponao hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananao masina. Ho foanako mihitsy ny fotom-pisainako sy ny toe-poko eo ampanokafana ny teninao hoe inona ny zavatra mahafinaritra mba tiako ho raisina atao anaty Baiboly fa velako ny fanamasina hitarika ampafantatra zava-miafina ao amin'ny teniny mba hafahako tena mijoro
eo am'le tena fampaherezana avy aminy. Za zany rehefa manantona ny tenin'Andriamanitra tsy hoe manana ny vonona am'izay fampaherezana ilaiko, fa omeko malalaka izy ampahery amin'ny alalan'ny taridalana sy fahendrena zay omeny. Dia zao ny zavatra misy. Enio ene rehefa misokatra ny tenin'Andriamanitra ka hoentin'ny fanamasina dia zao ny zavatra hitako ato anaty Baiboly. Ary tena fantatra fa tsy afaka handany ty teny ty ianao mba hahafahanao miorina tsara, manasitrana izay tokony hositranina rehetra ao anatinao. Misy zavatra vitanao ary misy zavatra tsy vitanao. Mila fantatrao aloha zay. Amen. Ny vitanao mamaky Baiboly, mandinika, mampiasa ny sainao mandinika sy misaintsaina zavatra lazain'Andriamanitra. Fa ny vitan'Andriamanitra mamoaka ny hevitry ny teny amin'ny maha-Andriamanitra teny azy. Azahoanao le tena fahamarinana hoe alohan'ny andraisanao tenin'Andriamanitra sy amakinao azy dia mila fantatrao. Enoy ty fahamarinana ty, enao no ifantohan'Andriamanitra fa tsy le problème hoentinao. Zay aloha voalohany. Tsy le aretina, tsy le olana, tsy le zavatra mitranga mampahoro mitady averevitra anao, tianao entina mambavaka ka mahatonga anao amaky Baiboly. Non. Ianao ny ifantohan'Andriamanitra. Inona voalaza amin'ny Baiboly momba an'izany? Inona daholo aloha ireo karazana fanomezana rehetra avy aminy efa nomeny ahy? Inona ny fanomezana avy amin'Andriamanitra efa nomeny anahako? Nao aloha raisiko ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko voalohany andininy fafito. Zao ny voasoratra ao. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy sika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Misy zavatra ao anatinao. Nomeny fanomezana ianao. Zavatra anankitelo ny hitako eto. Tsy fanahy aloha le izy, fa fanahy mahery hony. Dia fitiavana sy fahonona tena. Misy an'izany zany ao anatinao rehefa ao anatinao ny fanahy masina. Avereny hoe misy an'izany zany ato anatiko. Dia inona indray koa ny faharoa? Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Ao ny Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo ao misy fanomezana mahafinaritra koa nomeny atao hoe fahasoavana. Dia lasy Paoly nandohalika fa andreo ireny no niabetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofoko. Dia iraky Satana mely hafa andreo irerea. Zany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba ialany zany amiko. Nefa zao ny navaliny ahy. Misy zavatra ampy nomeko any. Paoly ery madohalika. Tompo, sauveo aho. Mba esory reto tsilo reto dia ozy Andriamanitra. Aza mifantoka any amin'ny zavatra tsy tokony hifantohana. Fa sarian'Andriamanitra ny masony hitodika any amin'ny zavatra tokony hifantohany. Dia ozy izy Andriamanitra, tsy le zavatra tadiavinao valiko tsy maintsy zao dia zao no mamaika ahy, fa ianao manam-pahatsapana ny asarobidy ny fahafenony zavatra efa nomeko anao. Inona navaliny? Nefa hoy izy, ampo anao ny fahasoavako. Fa ny heriko dia tanterana amin'ny fahalemenako maiky, sitrako ny irery amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy ato amiko. Zany hoe arakaraky ny tombon'ny heriny anehoan'Andriamanitra anao hoe faible. Mba tonga ny olona tsy hijery hoe jereo araka izy ary io malemilemy io ve? Fa tena Andriamanitra tokoa no mampiasa an'io matoa misy vokatra mitranga eo amin'ny fiainany. Amin'izay tsy misy nofo ao amandra. Eritrereto hoe ianao zany sady lava rantsanana be, mibogosy be. Tena ny aminao daholo ny fahatsarana rehetra. Sady matanjaka be. Rehefa mamonona tsodrano ianao mitady hitritratra amin'ny lamba satria bokony. Fa mety Paoly ohatran'ny mahalemilemy tsy hay zany ny poziny. Kanefa imbetsaka maty fa mitsangana ihany. Hoy izy Andriamanitra, ny fampiny ny zavatra nomeko anao dia tsy azo faritana mihitsiny amin'ny alebean'izay fanoherana hatrehanao. Fozy izy Andriamanitra, le any anatinao nomeko atao hoe fahasoavana dia ampy hatrehanao ny zavatra rehetra. Tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Fa maninona tsika ny tsy manam-pahatsapana ny fafenono fahasoavana ao anatsika. Fa mifantoka amin'ny olana izay tiatsika ho indraindraina fa lehibe mihoatra lavitra no le ato anatsika. Valiny satria tsy ampy communion.
tsy amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Dia reny olona be taraindreny any an-dana anontany io fa fotoana ivavahany reny zany raha misy 10 minitra ao amin'Andriamanitra dia isory azy. Izy mihaino tenin'Andriamanitra. Maninona reo meme mijery a? Izy mihaino tenin'Andriamanitra tsara. Mamaky baiboly koa fa indraindray satria ohatry ny ampy zany zay zarain'ny pastera. Ny fitombonao raha te hitombo ianao, raha te hitombo azafanana foana. Mandana mandray vilia dia misakafoanao. Mety misy tsy fampina amin'ny zavatra zaraiko fa fenon'Andriamanitra any amin'ny fandinianao teny le izy. Tsy marety akao. Dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Paoly, ampo anao fahasoavako zany hoe Andriamanitra zany nanome antsika ny fanahany. Fanahy tsy osa fa mahery, fitiavana sy fahononan-tena. Namena antsika ny fahafenon'ny fahasoavany. Ary amin'ny lioka toko 10:7 angadinareo. Efa nomeko anareo ny hery sy ny fahefana anitsaka menarana ambany maingo, menarana ambany maingo, ny menarana any amin'ny vavany, ny pozina, ny maingo any amin'ny rambony, ny pozina zany hoe ny fahavala hatrany amin'ny lohaka hatrany amin'ny rambony dia voly tiano tenenina. Dia efa nomeko fahefana ianao anitsaka azy, tsisy hampaninana anao akory. Fa maninona ianao mipaniky nefa le mpamorona anao efa nilaza fa zay mouvement eo na mampatahotra azy mety mierina be izy fa tigrabanga. Halleluja. Dikan'izay tsy hampaninana anao akory. Fa mahatonga anao tsy mino zay lazain'Andriamanitra fa mino mouvement devoly eo amin'ny nofo satria anao mampidina ny ady eo amin'ny nofo. Zany hoe mahatonga antsika tsy miezaka mihitsy tsika ny ampidina ny ady eo amin'ny nofo fa mapakatra ny ady ho ara-panahy foana. Fa manino tsika mampidina le izy eo amin'ny nofo? Hitanao mahatonga anao mora tezitra, mora sorena. Jereo masony eo akaikinao, iranofo io. Ampidinina eo amin'ny nofo le izy, mora sorena ianao, mora tezitra ianao, mora mitsaratsara ianao, mora mankahaly ianao, mora sorena. Rendretrarehetra reny eto ihany. Dia mahatonga le izy midina satria tsy ampiny tahany teny sy révélation hitahiry sy apakatra anao amin'ilay teny mpahamarinana. Ty zavatra zaraiko ty tsy zavatra mahafinaritra be enona fa zavatra mampahomby be eo am-pampiarana. No zany ao anatin'ny sekoly mahazo mampiatra kokoa noho ny miaino. Satria ny fiainanao kristianina no mpiandrasana ny fiverenan'i Jesosy mihitsiny no enjeu. Raha vao miaino fotsiny ianao fa tsy mampiatra. Satria ny sekoly ny fiainana izay mahatonga anao hoe arakaraky ny amenonanao ny isedrananao. Satria le zavatra omen'Andriamanitra io tian'Andriamanitra hiasa le izy. Fa ny safidinao no andrasany hoe ampiasa ara-potoana avianao sa ampanginan'le izy. Ilaina ny test mba hahalalana fa n'Andriamanitra ianao. Marika toko 5:7 ka hatramin'ny 10:20 nameny zavatra ianao eny an-taninao orina ny finoana. Ozy izy mandehanaka amin'ny tory filazao tsara amin'ny olombelona rehetra zay mino atao batisa novonjena tsy mety mino elohina ary zao famantaran'izao nanaraka an'izay mino amoaka dia minia amin'ny anarako izy hiteny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray mena rana izy ary na dia sotra fa mafaty azy dia tsy hampaninina zany ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny. Zany hoe ianao zany olona anankiray natao feno sy anana fahatsapana ny fisiany fanomezany miasa ao anatinao. Ianao ny fantohany fa tsy problème. Noho izany aza miezaka ao anaty vavaka hisarika mason'Andriamanitra hijery problème. Fa mifantoha amin'Andriamanitra alala ny alehiben'ny fanomezany efa nataony ho ao anatinao. Fantoka aminao izy fa tsy mifantoka amin'ny olana izy. Avereno mifantoka amiko izy fa tsy mifantoka amin'ny olana na aretina na fanoherana na ady. Inona no ataoko Andriamanitra? Ny ataoko dia mijoro miazona tsara ny fiombonako aminy. Amin'izay ianao sy mahatsapa ny fisiany fanatrehany ho fanotronana eo anilanao, tsy mandaho anao fa miadinadinao. Mora kely le izy. Ny ataonao aza mibanjina olana, aza mibanjina aretina,
aza mibanjana fanoerana mivavasy mandiny teny mandiny teny avy eo mandiny tena tonga fandiny tena ho anao ny fandiniana teny rehefa mivavaka ianao manaova vavaka fifadikana raha ilaina ny tena tsy toriana fa diniana ny tenanao tsy toriana fa diniana mandiny tena no atao anaty baiboly fa tsy hoe mitory tena tena ny toriana tenan'Andriamanitra ny toriana fa ny tena diniana manoloana ny teny zay voaray Jesosy mampianara mba tsy hanao langage filozofika lasa lalina be izy nefa fo kely fiesiko izy satria raha vao développena izy lava be ianao natao ivavaka raha vao mandray révélation dia mandany tena ty tena ity natao diniana fa tsy natao toriana misy olona mitory tena tanao raha vao tsy mitandrina azy ao ka mandiny tena tsara dia lasa mitory tena eto ambony pilipitra ny zavatra nataoko za ohatra zao mitory tena nataoko eto raha vao tsy ampifandiny tena ako nefa za ny rana hitory teny fa tsy hitory tena eo amin'ny fatrako mbola kely loatra raha oharina amin'izay fatra tian'Andriamanitra hitondrananao noho izany mety aminao manova ao amin'ny teny fa tsy manova ao amin'ny olona na tena rehefa omeny teny ny fanambarana avy amin'ny fiasan'ny fanahy masina dia miteraka fifaliana ao anatinao zany lasa tsy manam-potoana hoe hitolokony zany ianao ao anatina mafy be aza zay ady atrehanao fa hoentin'ny fanahy masina ianao ao anatin'ny teny fa tsy hoentin'ny zava-misy ianao ao anaty olana averiko rehefa feno tenin'Andriamanitra ianao dia hoentin'ny fanahy masina milomano ao anaty teny fa tsy hoentin'ny zava-misy fanoerana hilomano ao anaty olana miaina ny fiainanao eto an-tany ara-panahy miaraka amin'Andriamanitra ianao misitraka ny fanampiny fahasoavany ao anaty teny fa tsy dobo ao anaty olana zay ny mahatonga amin'ny Paoly rehefa nyteny nyteny sina tsilo intelo eo amin'ny tenako intelo ny nangataka tamin'ny tompony amin'izany fa zao no navaliny anahako tsy mivaliany zany izy endry Paoly mpanompoko hovaliko ny fitaraina anao aizany tsilo zany anaka zany ve mivaliany ao fa le tsilo tsy nikitihany fosy izy misy zavatra ampy ihany ka nandray tsika ohatry ny teny atsika n'Andriamanitra zany ty olany ty mila esorina ty zavatra ty mila ongotana tedavitsika Andriamanitra niaka an'le tsilo fosy Andriamanitra ampy ny fahasoavako zareo maso akaiky anao ampy ny fahasoavan'Andriamanitra devoly dia tsy mijanona fa miasa mandrakariva izy miasa izy tsy atafatoetra antsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha vao tsy feno teny ianao tsy feno vavaka na dia efa nateraka indray azy dia vitany devoly no misitona anao hiala eo amin'ny toeram-piombonana misy aminao sy Andriamanitra eo ho amina dingana hafa mihitsy mahatsapa fangatsiam-pinoana feno tahotra na efa nateraka indray aza tsy tena mijoro fa variana amin'ny tontolo hitamaso raha vao misy feo hitamaso mampidina na révélation zay ny problème an'le hoe mana révélation 7 étoiles efa boky ray fa tsy hisy iainana na ray ary satria nahoana tsy mba nisy hetaheta tao anatin'ny reny na hoentinao izy hoentina mambavaka le teny voarainao dia mba délivrenao fonao tompo ty toetrako ty tena mifandona amin'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta miala ny toetra ratsy mba ianao mihitsy zany mba resy lahatra hitan'ny tompo hoe hoay efa tena teo afaka izy fa le mangidy efa ho 70 taona dia iny mitoetra mangidy iny tsy afaka eo zany mihitsy io mba ara-panefanao sy Jesosy mivaravety farandrindra ina le varavety farandrindra vavaka etaeta niova fo aza ianao velona Jesosy efa nyteny izy fa ombanao mandrakariva atao fotsiny zay joronao tsara ho vavolombelona fa tsy possible ianao mamaly ny antsony Jesosy sy manaiky ho fenony dia izy indray no hamotsotra anao zany sanatria mpianatra atao amin'ny efitra ambony rindrina